Andao amboly fandriam-pahalemana no loha hevitra noraisin'ireo vehivavy mivondrona ao anatin'ny tanjosotran'ny vehivavy ho amin'ny fandriam-pahalemana ny CFPM tamin'ity andro nentina namarihana ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy ity. Etsika androany dia etsika mitondra lohateny hoe andao ambony fandriam-pahalemana satria andro iraisam-pirenena dia iadina amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy ny andro 20 novambra isan-taona. Dia vokatr'izany izahay tanjotran'ny vehivavy ao amin'ny fandriam-pahalemana karabany des femmes pour la paix dia manao hetsika isan-taona momban'izany dia anio zany dia izay le hoe andao ambony fandriam-pahalemana izay satria hoarina voninkazo ny fandriam-pahalemana zavatra tsara nefa mila ambolena, mila karakaraina, mila misy zavatra tsy maintsy atao mba hampaniry azy tsara tahak'izay koa ny fandriam-pahalemana kana ilaina tonina ary izy kanefa ny raha tsy raharahiana dia manjary tsy hisy mihitsy. Izay zany le foto-kevitry etsika dia misy an'izao fampirantiana voninkazo voninkazo izay anemonay ny fitiavana no voalohany indrindra satria raha tsy tia anazy dia farisin-dahatra avy ao anatiny hoe tia voninkazo fa raha tsy zany tsy mety dia le voninkazo io mila fifandraisana aminy, mila fikarakarana azy, mila serasera zany tahak'izay koa ny fandriam-pahalemana miankina bebe amin'ny fifandraisana amin'ny serasera amin'ny fampihavanana amin'ny fihavanana fa raha tsy mifandray amin'ny ankana amin'ny dadiavina izay fandriam-pahalemana izay dia tsy ho avy mihitsy le fandriam-pahalemana. Haivitra ny vehivavy zany dia vehivavy tsy tokony hanilika andraikitra hoe lehilahy na miza tokony atokavana izay fandriam-pahalemana izay fa ny vehivavy tokony hivohy ny fandriam-pahalemana voalohany indrindra ka ny andraikiny amin'izay andraikiny voalohany ao an-tokantrano andraikiny amin'ny tenany aloha tokony ao anatiny le fandriam-pahalemana dia ampiariny eo amin'ny ankohonany aloha voalohany indrindra dia amin'izay rehetra mifanerasera aminy fa isika vehivavy afaka ho fitaovana ho amin'ny herisetra amin'ny lafiny samihafa koa kanefa dia mba ho fiasana tongavana ny fandriam-pahalemana mba voizinay sy fanabeazana sy fampihazana sy fampahirezana ka raha manomboka amintsika vehivavy ny fandriam-pahalemana dia azo antenaina fa hitatra sy aina koa eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny firenena fa raha isika vehivavy maneho ny herisetra voalohany ary le fandriam-pahalemana resahana dia amin'ny lafiny mpiainana rehetrarehetra na amin'ny fiteny na amin'ny fihetsika na amin'ny fitafy na amin'ny zavatra rehetra izay atao amin'ny fomba sy fiainana manontolo zany.